Fanaporofona fa tsy miaritra eto Madagasikara fitsinjaram-pahefana tena izy manoloana ny disadisa sy ny adila politika samihafa amin'izao vanim-potoana manakaiky ny fifidianana ben'ny tanàna izao. Misy ny fanararota-pahefana fa etsakilany ihany koa ny mpanao politika dia manao azotsona ny amin'izay fepetra tokony horaisina rehefa mihevitra ny aka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Io ny fanehoan-kevitra ny entin'Andriamatoa Danny Rakotoson manoloana ny fiheverana fa fingapingam-pamina samihafa mikasika ireo kandida izay mihevitra hilatsaka ho fidiana ao ben'ny tanàna. Fomba entin'izy ireo isy entina afana manodikodin-dresaka na ilay antsoina hoe diabolisation ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Io indrindra no ilana ny fananana ny antoko politika manana ny hevitry-joro na ny antsoina hoe idéologie ary dia manana olona ihany koa mba ahafahany manatanteraka ny vinam-pampandrosoana izay ataony. Karaha miresaka fifidianana antsika tsy tokony atao mahagaga mihitsy ny zavatra ohatran'ireny. Fomba entin'ny mpanohatra foana moa matetika na fomba entin'ny zevo io moa na tsy mpanohatra fa ndraiky koa misy tratra ihany koa eo amin'ny manohana fanjakana mba ahafahany fomba foana hitaritana anazy ilay hoe diabolisation hoe entina anaratsiana ny adversaire. Samy nahitsika ireny tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fa na nitondra fanjakana nanenjika amin'ny mpanohatra ny amin'ny mpanohatra manenjika amin'ny fitondram-panjakana hoe samy mangala-bato. Zay zavatra zany misy foana zany raha vao resaka anatina élection démocratique ohatran'ireny fa ny zavatra misy foana fotsiny dia hoe mialatsiny amin'ny fomba fiteny hoe que le meilleur gagne. Mila mahay mangalatra zany izy dia mila mahay mamono olona ve izy dia mila mahay ndretrarehetra fa ny tanjona fotsiny ny alahelo fotsiny dia ny tsy fahatongavan'le fahatsarana eto amin'le fiainam-bahoaka. Satria zany zavatra zany na tany Amerika zany na tany Italie nisy foana zany hatramin'izay na tany Japon na amin'ny firenena rehetra raha vao resaka guerre de pouvoir raha vao resaka lalà raha vao resaka misy zany resaka démocratie na resaka fampanjaka moa dia tena raha malala zava-misy misy foana ny zavatra ohatran'ireny ka anjaran'izay mahatonga ny hoe ilaina foana ny manana an'le antoko misy ny idéologie sarotsarotra ho an'ny adversaire rehefa matanjaka ny idéologie na antoko. Zany zavatra hitantsika raha maka France miresaka France tsika amin'izao fotoana izao hitantsika ny zavatra misy hoe miakatra ny avy any amin'ny antoko ankavia satria marina fa mety misy toetra ratsy sy ny rehetrarehetra fa rehefa vondron'olona mibeazina tamina idéologie politika dia sy moramora kokoa ny miahy tsy siny ny fahatongavana amin'ireny diabolisation sy ny resaka fanaratsiana rehetrarehetra machination politique.